raha teny amin'ny 67 hectare ny filohan'ny repoblika dia misy fihetsika anankiray izay mbola tsy tokony natao ihany koa, tranga anankiray izay tsy tokony ho ny tranga. Ny filoham-pirenena rehetra iran'izao tontolo izao dia manana ny vady aman-janany, manana ny zanany. Mety tsy manino ny reny zanany reny raha manotrina azy amin'ny zavatra mety tokony mba hotronina, fa raha misy lanonana ofisialy dia any rindrinina any ny vadiny ny zanaky ny filoham-pirenena nipetraka. Ny vadiny tsy maninona eo akaikiny, vadiny iny ka le vadiny nanao sini hoe vadinao dia mipetraka eo akaikinao, fa mipetraka ho vady ianao fa tsy mihoatra ny mahavady ianao. Fa ny zanaka dia any any fa akory ny agagana nahita ny zanaky ny filohan'ny repoblika. Lay olona efa olo malaza ankehitriny Mathieu Resa-Pianakaviana eo ankavanana ny filohan'ny repoblika nipetraka tamin'ilay cérémonie officielle. Zay vao ny ministra isan-karazany hoe inona moa no anjara toeran'io zanaky ny filoham-pirenena io amin'ny rafim-panjakana no eo akaikin'ny filohan'ny repoblika izy no mipetraka. Raha nanatrika fitaom-pavahana izy ngambany dia normal ka tsy lanonam-panjakana neny fitaom-pavahana fa dia hoe mpivavaka sy mpino sy mpiango nataka ny olona rehetra ka dia eo ny filoha, eo ny vadiny, eo ny zanany normal raha eo akaikiny. Fa raha lanonam-panjakana tsy misy ipetrahany Mathieu eo akaikiny, eo akavana ny filohan'ny repoblika. Fa zany le milaza amintsika hoe tsy mahafantatra ny ataony ny filohan'ny repoblika ray zay, fa indrindrindrindra tsisy nininona voafehiny tsony eo amin'ity fireneny ity, fa zay ataony ny vady aman-janany dia samy manao ny saim-patany fotsiny ao dia tsotra mandeha anjambany zao ty fireneny ity amin'izao fotoana izao. Ienjera ho aiza, idonina aiza le firenena tsy fantatra, fa dia zao mandeha anjamba ny firenena. Fa ao anatin'ny firenena mandeha anjambany io isika menakavy amin'izao fotoana izao namana Merci. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later.